atolotry ny asem radio anareo etraketraky ny fanahy etraketraky ny fanahy. Tantara indray miseho nosoratan'ny pasteur Rahary Andrinandrasana. Ho velomin'ny Louise Ravelosoa sy Faniry Antarinivo. Miaraka amin'ny Nofy Solofy José sy Christophe Rabiarmanana. Mandray feo Onja. Manatontosa Solofy José. Ono aretsy release? Ahoana ry neny? Tsy efa ho erin-taona ve zao no nijanonan'ny roplanina tao anaty farita ao e? Mahery mihitsy azako. Fa manina ry neny a? Tsy zany retsy fa lasa eto ny saiko hoe hatramin'izao dia mbola tsy nisy nikitika ihany ireo korotam-beo ireo. Nefa tao efa ela be mihitsy ny vita ny ankety rehetra mikasika an'io lozam-piaramanidina io. Zany tokoa ngamory neny? Ohatra ny voamaly nefa le loza. Loza tokoa nge indry neny. Tena loza tsy roa matany retsy. Andriamanitra tsy tia ratsy fotsiny no tsy nahavoazan'ny tanànantsika tamin'inka. Marina zany ry neny a. So ihany koa fa tao anaty faritaona ny anjerana io fa ratsy zany angamba. Efa mahay daholo ny tanàna rehetra. Ary tsy nisy hita faty ireo tao anatiny. Dia tena tsy nisy velona tokoa retsy ny tao anatiny na dia iray aza. Ay zary neny na velona olona amin'ny lozam-piaramanidina. Vitsy foana angamba zany fa ny akamaroany dia tsy misy mihangana mihitsy. Mba eritrereto kely angery neny hoe avy eny ambony eny ny roplanina no menjera aty ambany ety. Tsy efa misy 4 kilometatra ny elanelany iny. Ny fiara aza mivadika amina ady 4 metatra efa misy maty firifiry akory ka mainka hoe roplanina no menjera. Fa firy tokoa moa ry zareo ny tao anatiny tao e? Toa hoe olona 9 ny. Isika koa moa aty tsy mba mahazo gazety fa dia radio fotsiny no alalana vaovao. Nefa ny radio tena mamitina vaovao be loatra. Amin'ny gazety nefa afaka mivalapatra tsara ny mpanoratra amin'izay tiany lazaina. Marina mihitsy. Raha tsy diso ary neny dia toa mbola misy fatin'olona tsy hita popoka hono ao anaty fary ao. Marina hoe retsy. Ny olona aza tsy misy samanasa lamba otsony fa dia aleo ny mandeha any lavitra be. So hono manangatra le maty ka manisy zavatra amin'ny lamba. Finonom-poana koa retsy zany fa iza koa no anangatra ao anaty fary ao e? Asa, iza mahalalako. Dia tsy nisy nanandrana ny tady mihitsy zany izay fatsisa ao. Dia tsy nisy nanandrana ny tady ilay fato eo intsony tokoa moa manam-pahefana. Ka efa natao daholo hono izay rehetra azo nataoko. Efa nampiasaina daholo koa izay fitaovana faran'izay raitra rehetra ny tadiavana an'ilay olona farany fa tsy dia ohatriny hoe niafina mihitsy ilay izy. Ndridi koa adaladala. Aiza retsy nisy faty eafin'izany fa angamba lasa ny rano any ilay izy a. Ka fariany io ry neny fa tsy reny rano mandeha akory e. Natelo ny rano any ambany any retsy zany a. Dia voatototro ny fotakany. Fa zao retsy a. Efa ela be loatra hoa zao no nateo androko rotambe ireo. Tsy misy nikitika efa ho erin-taona zao. Tsy aleova retsy akandro vireo iasana sitranay mba misy etsetsika ko. Miteny foana koa ty neny. Fa manino misy tompony angery ao e. Ka raha misy tompony ka. Izy tompony aza tsy mirahara fanananako. Matotsy mbola miezaka haka azy ihany. Fa ngahy eviriny no moramora ny makandreo makatia lavitra be aty ka. Mato reto tsy alainy tsy tiantsony zany a. Marina e. Andeha arak'isika mianaka ak'izay azo alaina. Sitranay mahavita siny sy arozoara vitsivitsy. Tsara ny reto io vy io tena mafy tokoa. Marina ary neny raha mba sahaka iny. Fa ahoana? Raha misy mahito ny akanesantsika sineny any dia ahoana ka? Fa ngakosa retsy amin'ny andro atoandro be nanary no andahanana eny fa andrasana ho maizimaizina kely a. Namany mangalatra ny isika zany ry neny e. Tsy mangalatra zany retsy fa makany tsy tian'ny olona tsony a. Samy hafa zany. Eny ariko. Neny ve moa laitra ahodina amin'izay hevitra efa masaka ao an-tsahiny eo. Raha rivo zany sika mianaka makeny dia efa homany eo daholo ny fitaovana rehetra. Misaotra an'Andriamanitra retsy fa tena nahavonjy antsika tokoa ireo korotam-bean'ilay roplanina ny anjera. Sao mba metimety ny fiainantsika mianaka. Hitandry fa tsy nisy olona tonga kory naka an'ireo fatim-bireo. Marina tokoa zany ry neny a. Mba hafahafa koa izay tompony a. Fa nanako ve ariko aty an-tany lavitra aty.
fa andao akandray zay azo ao tsika mianaka orineny a tsy aleova e oka izay farany retsy ty tena farany ty tsy akatsonyntsika rehefa vita ireo kommandy ireo nenyneny ve tsy izany foana tena farany ho a matsendry andao moa retsy fa aza mampitamby eo andao ariko Orlisy toa misy olona miakatra izany any atohatra an'izany lisy mifoaza retsy neny koa tsisy atoriana sireraka be nge zary neny mifoaza retsy ndry fa aza matory eo tsony dia enoy tsara izany feo any atohatra an'izany endry ve zany tsy maheninoneny ary neny fa oka izay avelao atoroka Orlisy ina foana tena misy olona miakatra mihitsy zany marina tsy neny koa tsisy atoriana miantsory evonjeo raha toa misy olona tafiditra ato fa velao atoroka tianao ty adala ianao ikely ary eto anjiro neny ay neny misy manakendany neny vonjeo neny ay zay olona eo ianao nefa nolazaiko fa misy olona miakatra ny atohatra any tsy mety mino ianao fa nytorimasonao ihany no mbetindresaka ao ka tsy mbola nisy ninina tamin'izany fa voateo nisy nanakendako ay ka mino amin'izay ianao fa misy olona tokoa atohatra ao ka tsy tany atohatra ngela izy fa teto akaiko teto ny nanakendahy kaikinao aizy fa aleo arehatra foana ary neny nijiry fa za zany tsy ahita torontsony ka aleoko miandry ny maraina mihiratra be eto toy izay matahotra ary neny matahotra ao tsy misy nininina kory retsy atao trano ato fa ny any velany ihany tsy fantatra avy ty akaiko ty ianao raha to dia efa matahotra be za hoe jereko ny tendanao zany jereo ndry ary toa misy marokoroko be ohatrany hoe nisy biby nandadilady zany teo amin'ny tendanao ka zange efa nyteny teo fa nisy nanakendy ka tsy dia tanana retsy io fa zavatra hafa tsy marary tsy mangidihidy ihany koa nefa dia menamena be sady marokoroko be mihitsy ao retsy asiana menakomby ihany sao maninonmanino eo ndrika mahagaga zany ry neny tsapako izao mihitsy ny tanana nanakenda tamin'ilay mbola maizina iny fa voandrihatra ny jiro dia tsy tsapako tsony ilay izy ohatry ny hoe lasa nandositra izany aza milaza loza eo lizy fa tsy nisy tanana nanakenda izany teo angamba biby sendrano ndraikitra teo amin'ny akanjonao tamin'isika mianaka nakireo vireo no nanaikitra anao teo ka jereo neny ange aizy hitako tsara amin'ity fitaratra ty mihitsy fa marokoroko be ohatr'ireny odi-boay ireny ny tendako matoria aloha retsy fa na ilay feo teo atohatra koa aza tsy nisy tsony no ny rehetra ny jiro matoria aloha neny raha atory fa za angamba tsy ahita torontsony ka aleoko miandreto so mbola verina eo ilay zavatra aza miteniteny foana eo retsy fa tafandrimandry vetivety indray aloha raha pitso hita eo ihany tafandrimandry ary neny neny ahoana neny inona ndray retsy izao dia efa mitabataba ry nendry izany fa misy inona ty misy gazety netiny ray vaviatsy atsimo netiny avy any Tananarivo ony fa nanina netiny aty tanàna mihitsy ony izy ity mba ahafahantsika mahafantatra n'izay vaovao gazety efa ela ihany izy ity fa netiny fotsiny fa mety haliana antsika ty ony vaovao inona retsy vaovao momba ny europlanina ny anjery io fa ho inona ndray ary hoy neny ka inona hono retsy ny vaovao anga ndry fa liana dia liana tokoa eno neny tsara raha fa hovakiako izay voalaza ato eny raha fa mihaino ndry araka ny fanadihadiana natao dia fantatra izao fa maty tao anatin'le fiaramanidina ny anjera ihany koa ny tompony izay tsy iza fa Iridzibay malaza amin'ny fanaovana magia araka ny fantatra dia saikanao fampisehoana tany akaiky ny toerana ny anjeran'ilay fiaramanidina ny Iridzibay no niaram-boiny izao hatramin'izao aloha dia tsy mbola hita ny fatin'ny Iridzibay fa angamba ny letika lalany anatin'ilay farihy ny anjeran'ny fiaramanidina
de zao namarana ny azy roneny angamba ny ara-maty sy ny letika niaraka taminy ihany koa ny maziny rehetra lo zany retsy ary sao ity de azahita fa misy inona roneny ka inona roneny misy zavatra feniny amiko angamba ka nisy boaty kely hitako ani retsy de riabaritery de nalaiko le izy fa mbola tsy nisokafako ka boaty kely oviny zany roneny ary aiza le izy zao de efa totofandre fanontaniana ohatra nyreny any amin'ny polisy reny koa ty reninao vao tamin'ilay sika naka ny vy farany teo apare iny retsy no nahitako le boaty de netiko taty an-trano zay koa vao hitako le izy ohatra ny hoe nisy nametraka tao na niakatra avy any naty ranontany aza de mirediredy roneny de netiny eny aty an-trano roneny fa ineny ity ve maninony de aiza le izy zao ao ambany fandrindriko ao ty lozanao roneny andao aingana alainy zany boaty tsy fata-piaviany zany de iny mihitsy aza angamba tsy nahitako torisan'aliny zao fa inona koa nefa ny ao anatin'izany zay ao anatiny aloha tsy fantatro satria tsy mbola nijereko akory fa nahoana moa no ariny tsy aleo ve jereny zay ao anatiny neny ity ve adaly tsy maintsy arina anio de anio ihany zany boaty zany zao ankitriny zao mihitsy mantsy tsy azo angatanandro fa soa de ahitan-dozy eo eny ary ko mandosira letsy rehefa tsy te hiditra laniko ianao fahaiza mifananako okotsika tsy fandrebirebi kely fa sao mahazo zay tsy zakan'lay eo laniny ambo-kely tiana tany ho any angany na manaka tiany manala vonkony aza mahasosotrera zily de tsy mba afaka hifanany a mihitsy ve zany ka elangely roa ohatran'ny hafaafy afafa maninona ka inona ny blema nylany raha mpitiavana sa sao de mba bevokan'le ty tany azy kalalisy ka tsy oloza raha zany nisy tsy zany fa zao raha zily miaino an'lahy hitanao moa le fiaramanidina ny anjera tao amin'ny fariry hitako ifa maninona le ty ka iny ty kakan'lahy ty ka nalain'ny lisy mianaka tsy kelikely ao angereo korotamby ao efa ila tsisy tsony ka maninona moa zany letsy izy ary zany efa lazainy lafa korotambiko inony zany ka tsy zany ange ny olana fa ty tratra ngasa tsy tratra fa misy fisehoan-javatra fafy zany foana hony amin'ny alina ohatran'ry zareo aho rehefa andro maromaro zao fisehoan-javatra hafahafa amin'ny ahoana ka ohatrany hoe misy mandehandeha zany foana hony ao amin'ny tohatra de ohatrany hoe misy manan-keny zany foana koa no lisy le dia ka anisan'ny maty tsy hitafaty tao anatin'io fiaramanidiny io ange zany ritsy bay zany mpanao mazihony izy io sao tezitra ry izy fa nangalarina izy mianaka ny fananany fa to hoe azo ny le fiaramanidinako ka eo indrindra raha zely malasa eritreritra de misy tokoa ve zany hoe matotoana angatra zany misy le dia zany fa raha zay la tenenina izy mianaka amerina ny rekorotambiana lainy sao mba mamindra fo ihany ny ridsy bay zay zao ny olanako efa tapitra namidiny daholo any eny akamarony ka inona ntsony naveriny eo de asaivy mandrehitra jiro isan'alina mandramaraina zany izy mianaka fa de ho ataony niangatra mahamay ao ry zareo raha izanyko ty raha zily kosa hoa ohatra ny manany ampy zany ka tsy ho lany amin'ny vidy tabzy fotsiny ve mivoly ry zareo aloha matahotra nefa tsy matahotra ihany koa fa inona koa le ty zany matahotra tsy matahotra zany amin'ny maha-olombelona tsotra azy de matahotra izy indrindra fa nyreny lisy nefa mivavaka ry zareo ary izay ny tsy mampatahotra anazy de anareo aniny anareo fa vao any ary ny olany lava tsy hitako tsony zay torohevitra azy ko mena ny laka mariny na
miala fatotra any amin'ny tatarabe anga. de tena tsy mba namana mihitsy ianao Razilika manary amin'ny andro sarotra. Lisy mianaka indray aloha de tsy anaiky an'izany tatarabe ianao zany e. Zay fa lasa ryako ianao zany efa tsy afaka nampy veloma ianao. Veloma letsy ary mampamangy any amin'ny Ridgeby sy any amin'izy mianaka any e. Fa inona koa ty fotoana tampotampoko ty sady amin'izay indray aty amin'ny toerana manjingina ty. Ka tsy mandry mihitsy ange saiko mamity manjoa anareo mianaka ty e. Avy aloha ndria te akaiko aty fa aza mana lavitra be ohatry io e. So misy maheno eo ny resantsika ka mahasosotra e. Amiko zany ry Silvano ka rehefa tsy resaka amin'izao dia andeafy za tsy kisakisaka takisikisina aminao zany. So manondrana eo indray Silvano tsinona. Manondrana maninona indray? Ka so dia bedainy Silvano eo indray ako. Za efa niteny taminao fa tsy hanao firaisana ranofo zany aho raha tsy vita ara-dalàna ny raharantsika na ara-panjakana zany na ara-pivavahana. Ndriko mba be sermony ry fa maninona nefa e? Karaha aza matahotra ndry fa tsy be voky zany ary raha misy azy zany dia ho karakaraiko tsara ndry. ho karakaraina amin'inona? Anala zaza? Tsisy io, za nga adala. Sady tsy zany any anefa tsy reny Silvano nga ty aretina mahafaty vokatry ny firaisana ranofo ty ka ny radio rehetra efa milaza an'izany daholo. Ndriko tena sy davy e. Tsovoan'izany ndry retsy tsovoan'ny sida zany satria tsy iray amin'ny Silvano mihitsy ka. Areo Silvano raha tsy resaka fa za andeha hody amin'izay. Resaka manadala fotsiny kay nataonao amiko. Lasa fa veloma ianao ka manadala sy mandany andro fotsiny. Aleo ary ndry ateriko so misy maninona eto e. Fa taiza foana indriny izao vao tonga ry Lisy? Niaraka tamin'ny Silvano fa nahasosotra izy dia nody Ka tsy izy akory iny nanatitra indry teo iny? Mba azo antoka tsara ve izy iny e? Si inona koa no azo antoka eo. Sake adaladala tamiko izy fa tsy nanaiky marina ny indry rehetra fa aza mba manao an'izany firaisana ranofo zany mihitsy raha tsy vita ara-dalàna ny raharaha rehetra. Ka zany mihitsy ny teneniko azoko. Ka natao raharaha zay tsy hanaiky raha tsy samy manao analizy tsara zay. Ilaina mihitsy angeondry neny ny visite prénuptiale le. Inona koa zany? Fizahana ny toe-batana alohan'ny anambadiany zany e. Itsiriana andreo mety ho karazana retina amin'ny taiza na misy eo amin'ny lana ny vavy. Zany anery neny nampianarina nay any ampianarana e. Tsara kosa zany ko. Raha mba ohatra ndry daholo ny tanora rehetra dia ho foana tsy izy tsony ty aretina sida ty. Saingy tsy oatra daholo ny tanora rehetra ry neny Marina zany anaka. Na izaho zao aza tsy mba toanao tamin'ny fotoanandro. Fa inona koa ty lazainy neny? Zany no izy anaka. Saika tsy olazaiko anao ihany izy ty nefa sady faly loatra mitoetsaina nasehonao amin'ny Silvano no tsy fantatro koa izay anjoantsika amin'ity fisehoan-javatra hafahafa isan-kaliny ity ka aleo lazaina ihany e. Fa inona daholo ary zany resaka manjavozavo zany? Zao retsy tamin'ny fahatanao rako dia tovavy tsara tarehy sy tsara bika ka nitsiriritiny tovolahy rehetra tao an-tanàna ho tokantranony. Araka nefa fantatrao dia mirahava fotsiny izay ny zanaka dada sy neny. Inoro dia izaho. Inoro moa dia iny efa maty iny. Sahirana lava izy tao an-tokantrano satria sady mamilava ny vadiny no tsy mba mitondra vola trano e. Mango fotsiny filalaovana vehivavy. Zany ry zareo raha teo efa nivady elaela ihany vao nanananako Noro. Nefa izy dia tsara fivelomana tokoa raha oharina amin'ireo niara-nihira taminy. Indray andro ny angaviany mba hiaraka amin'ny vidy entana. Faly be tamin'izay satria ohatra ny ofa izy fa ny vidy entana ho an'ny tokantranony. Dia ahoana? Dia lasa noho ny verina nefa izahay dia asa fa nitokona tsy nentina andeha ny fiara tena an-dalana. Na asa fa na inena tsy mivelomina mihitsy angambany. Nijanona kely mantsy fa hoe te hivoaka izy. Teo dia okizay ry neny fa mamparary ianao efa azoko an-tsaina ny toe-javatra nenanao tamin'izany. Fa mba ratsy fanahy koa izany dadatoa izany ny zandra ny vadiny tena ihany ve ny ampirafesana azy. Tena mahavoafady mihitsy tony olombelona tony rehefa azo izay devolony izay ka.
ka anga mbola vita ny eny tantaranaka fa ahoana ry neny zao nanananaka ihany nory no ny ela ary ny fanesesy be satria nisy fito volana anelanelany sasany dimy ny zanany nefa asy zay nanjohan'ny reto zanako nory fa dia maty ny sesesy izy dimy miravavy kely mampalahelo zany mbola kely daholo mory zareo fa kely ezana koa noro maty fotoana kely taorinan'izay ihany koa noro fa angamory neny tsy mbola nisy fanabiazanaizana talohany dia ny sesesy ohatr'izany ny zazateraka tsy nahafantatra izany ny olona taloha rehetsy sady nanahafantatra aza tao tsy nampiraika firy indrindra moa fa lazain'ny lehilahy fa mampirisika ny vehivavy hijangajanga hono ny fanaovan'izany fanabiazanaizana izany dia tsy nisy narisika ny ampiasa izany na ny lahy na ny vavy ary tena mahavariny izany zaza maty ny fanesesy izany sao dia mba aza hitako sao dia mba ahoana anaka ary sao dia mba maty ny aretina sy dadaholy ary izany zaza be da be izany ry neny ka tsy ho loza ve raha izany ny marina anaka loza ahoana ry neny lanitro nendry ka aza hitako marina dia ho voniny aretina koa ve ianao ina nidirako amin'izany ry neny ka ahoana ka zanako dadatoanao ihany ianao anaka tia lozanao ry neny sao dia sao ihany dia hiakatra anao testa fa tsy lahitrako foana ny eritreritra n'izany zavatra raty izany ka dia ianao koa miaraka amiko any fa ahoana loza koa tia marina ny fahoritsaina isan-kalina amin'ity fisehoan-javatra ato an-trano ty azy efa makahi mbola misy an'ity vaovao raty ity koa inona re ty Andriamanitro ono ary neny ahoana anaka mbola velany anga izany dadatoako izany mbola velany tokoa izy anaka fa tena mitsipozipozy raha ny lafiny ara-pahasalamana ny tenenina aleo koa izy hoany fa tsy ilaiko akory mahafantatra azy karahanao foana ne iny anaka raiko fa maharikoriko aka inona koa iny raha ho faty any azy kare anaka fa aza manozon'olo loatra n'izany fa nga moa mbola ti azy neny io no miaroaro azy eo ka tsy anaka tsy nyti azy mihitsy fa rainjanako izy dia izay fotsiny mba tsara fo kosa tia neniko za moa izany ny zazanaterany voalohany sady voalohany no tena anyzana sisy mbola ho fantatrao ihany izy anaka dia amela azy ianao fa efa tena mizaka nytserany aina izy ihany fa nga eto tanàna eto ihany izy izany voaingana kely izy ny tonga teto dia namana tamin'ny Silvanao anao iny tsy mbola hitanao nga leranga mandrefy lalana isan'andro iny tsy mbola hitako mihitsy izay mba namany Silvanao raha izany sady tsy ilaiko ho hitakory iza koa ary izany manelingelina izany izao zay ihany eo Silvanao izany ry neny fa azy zay lasainy hoe zahay izany aza hitako ka manondrana eo iny ndeo loha voaina fa tsy mandroso ary nareo tompoko tsy angano dadany Silvanao ohatrany reni-potoroka be izany ty izy tsy misy hojerena mihitsy mandrosonydra zily izy zandry lisy ry lanitro razily raha zay manahoany ianao raha zay salama ihany fa inona anao lehanao aty miaraka amin'ny Silvanao ary izy moa izany no lisy izy no lisy zanako faly mahafantatra anao anaka miarabanao tompoko fa inona mory Silvanao no antonjianareo aty raha ny tena marina dia tia lehilahy ty no tena mila hita sy resaka aminareo fa tsy fantatro mazavany amin'izany nefa moa edy ihany dia aleoko mba manarara oatra mamangy anareo mianaka endra izy mianaka za tokoa no niangavy an'ny Silvanao hitondra aty aminareo marina ny teniny teo fa tsy mahafantatra an'izay tena anton'izao izy fa mandeha fotsiny eto izy vao ahalala ny antony ka zao no izy ry izy mianaka tsy miafina aminareo angambo zao toe-batako efa ratsy dia ratsy zao iza moa ny tsy ho ratsika
toka foana miboboana. Hitako ihany anie ianao reny mandrery filalana isakarivo reny. Tsy de jira zay tsy mandre filalana noho ny toka fa noho ny aretina mitaiza efa ela ihany. Ka iza koa moa ny tsy arary ka tamin'ny fatany rana tsy mba mahalala onona fa nanara-po tamin'izao rehetra izao. Fa taiza lonona lalàneny an'io lehilahy io Izy Rolisy no Razily vadinao ravaviko ary rainao. Lanitro menatra ny tany amamonina dray lozy tia marina tena tsy nampo iziko. Eny anaka, zano rainao ary efa ela ihany no nafantarako an'izany satria rano marina dia nitady andrazay sy le anzanako no nahatongavako teto amin'ity tanàna ity indray. Sylvanao no mba niantra raha vao tonga teto izy raha teo no afaka nambara aminareo mianaka fa tsy mamo mihitsy ary tsy ny mamo ihany koa. Izy mba nikarakara nanome sakafo nitsabo ary mbola izy aza no miantoka ny trano ipetrahako ankehitriny. Ay momba tsara fanahy ohatr' izany ty Sylvanao ty. Tena olona matahotra an'Andriamanitra izy ary miantra olona tokoa anaka. Indraindray angamba izany lazainao izany tompoko fa raha ny fahalalako azy dia olona fety sy mpandainga izy. Eny misy fahalemeny ihany izy anaka fa tsy anjely akory nefa azany no anenjehanao azy. Fa iverenako ny tantara Eny tompoko. ny antony ahatongavako eto aminareo mianaka dia angataka famelana aminareo no ny ratsy nataoko taminareo rehetra. Tsy efa tara loatra ve izany fonanao izany Razily? Neny avelao aloha izy iteny fa aza tapahanao. Misaotra betsaka anaka. Marina ihany ny reninao raha tezitra izy tsy aharitra ela eto amin'ity tany fandalovan'ity tsony ary izy mianaka. Nefa alohan'ny elako eto dia iriko indrindra raha mba ahavelanareo ny eloko rehetra na izay nataoko taminareo mianaka na izay nataoko tamin'ny norovady andefo mandroko izany. Izy moa efa tsy eto intsony afaka amela nefa ianareo mianaka efa solotenany ihany. Andriamanitra ny tokony angatanao famelana fa inona moa izay izahay ka tsy maintsy madio aminareo aloha vao manatona an'Andriamanitra ry izy mianako. Tsy hitako aloha izay ratsy nataonao amanokana noho izany tsy hitako izay tokony tsy amelananao raha tsy hoe nefa moa efa voamarina fa tsy voany izay sineny. Raha tsy hoe ahoana anaka ary tsy voaninona. Raha tsy hoe nifindrany aretinao ihany koa aretina izay nahafaty andreo zanakao 5 sy ny vadinao. Dia isorako an'Andriamanitra be dia be fa tsy tratry ny aretina ianao anaka. Ianao sisany mba hantaranako eto amin'ity tany fandalovan'ity. Fa aretin'inona nefa mahazo anao Eny sady tonga bakivaky moa le izy ka sady mahamianatra no maharary. Inona izany fa tsy sida? Tena izay tokoa raha zay ary izay ny tsy hahafantarana an'izay andro elako eto ambonin'ity tany ity. Na mety ho tampoka nefa ihany koa mety ho elaela, mety ho aingana, tsy fantatra rera zay eo. Ka raha izany tsy hitana alahelo aminao fa ianao azy ity jereo tsy fantatra olombelona tsony. Mamelanao Razily ary mivavaka ho anao ihany koa mba azahoanao famelan'Andriamanitra. Za koa tompoko fa tia misy fanontaniana manitikitika azy sady ilako valiny mazava sy tsotra. Tiry ny olona efa niaraka taminao hatramin'izay ary iza daholo. Za ve moa anaka ho fantatra tsony fa ataonao inona koa moa aloha izany Tsy maintsy ampahafantarina andreo olona efa niaraka taminao fa misy otrika aretina mahafaty ianao. Amin'izay izy mba mitandrina tsara ary tsy mirairay amin'olona hafa ihany koa. Mora miparitaka sy mora paritaka tokoa mantsy raha io aretin ratsy io. Nefa dia mbola aretina tsy ahitana fanafany hatramin'izao. Dia aiza moa anaka no ahitana azy ireo dia anaiky an'izany koa very zareo
Tsy efa tara loatra ve zany anako? Hoentintsika mbavaka ny zavatra rehetra fa manana vahaolana foana izy ray. Fa ny tokony ataontsika haingana izao dia ny mitondrana ho any amin'ny toeram-pitsaboana any an-drenivohitra. Aiza tsony moa anaka no andehanana any fa aleo mba ho eto aminareo eto ihany amandra-pa. Marina ny tenin'ny lisy Razily a. Aleo mihitsy ianao hoentina any amin'ny hopitaly. Any koa angamba misy afaka anampy antsika ka. Marina mihitsy zany Razily a. Tsy maintsy misy manoro hevitra antsika foana any. Ndao ary efa resinareo lahatra ka toko ahoana moa nefa mba misy zavatra angatahako tiry zareo a. Ninona izay? Aoka mba tsy ho avelanareo irery amin'ny rehefa tonga any amin'ny hopitaly any. Aza matahotra ianao Razily fa tsy hanary anao zahay a. Ka ho famarana zao dinidiniky zao tsy aleo ve nareo telo mianaka mifanoroka mihitsy ho marika izao fifamelana izao Mahazo mifanoroka tsara sika telo mianaka satria tsy mifindra amin'ny alalan'ny fampikasoan'ny vatana akory ny aretina. Zany tokoa. Fa zao anatra ho anao koa ngam izao manjoany Dadasily izao ry Silvanao Tsy ho azy rery anaka fa ho anareo tanora rehetra tia rendrarendra isan-karazany io ka mahatonga manaonao foana. Te lasa tokoa Dadasily ry neny Efa ampiko sanak'izay nanjoa azy teto tany izay nijalany izy vao maty iny Mara zany ry neny. Maty nijaly izy nefa azoko antoka fa sambatra satria afaka ny bebaka ary namela soa ihany koa. Namela soa ahoana? Tsy azoko izay tianao lazaina anaka. Ka arak'ireny hafa ny teny amin'ny hopitaly ireny angery neny dia naseho an-gazety sy navoaka tamin'ny onjam-peo ny tantarany sy ny sariny sady nampanao antso izy ho andreo olona ny ray taminy mba hanatona toeram-pitsaboana hanao fitiliana. Tsy efa sonam-petrany ve zany hoe neny ka? Marina zany anaka. Mafy koa ny olona raha tsy mba mihetsika amin'ireny tenin'ireny. Lalo ny tia fahaizana ankehitriny anaka fa na ny feo aza azo entina sy afindrafindra. Ka nalaina feo tokoa moa Dadasily talohan'ny nafatesany. Fa raha ny filazan'ilay dokotera nitsabo an'i Dadasily eny neny tamintsika nitsabo azy ireny dia efa betsaka ihany izay tonga nanantona ny hopitaly izay. Kosa. Efa nisy vokany kosa ny antso nataon'i Dadasily na dia azo lazaina ho tsy feno azy. 3 volana izy no nitsaboana teny amin'ny hopitaly vao maty. Ary efa 2 volana izay no nanaovana andreo antso sy filazana ary fampisehoana sary ka aiza ny tsisy vokany. Marina zany anaka nefa aoko sika tsy hitsahatra ny mivavaka ho an'ireny olon'ireny. Dia izay pastera ny zava-nisy tato. Lalina zany ry izy Menakavy. Dia manahoana nefa ianareo mianaka Za moa pastera dia tsy mahita tory amin'ny feo isan'alina ao atohatra ao fa ilisy kosa no izany izy manan-kenda izany. Mahavariana fa raha vao mandrehitra jiro izay mianaka dia mijanona ilay izy. Ny jiro arehetra isan-kalina no mampandositra an'ilay zavatra. Tsy matory mihitsy isan'alina izao pastera. Mahavariana mihitsy izany toe-javatra izany ry izy Menakavy. Ka tsy aleo very mamazay lazaina amin'ny pastera ny zavatra rehetra. Fa anga mbola misy zavatra afeninareo Izao no tena izy pastera. Mihaino Dia inona zany no heverinareo ho mahatongo izany rehetra izany? Raha ny hevitra mianaka aloha dia angamba ilay vy nangalarina sy ilay boaty kely no nahatonga amin'ny mahatotoan'ny ritsibay anadalana isan'andro izao. Izay mihitsy amboary daholo ny fisainanareo mianaka ireo fa ahoana tsy misy mitombony izany. Izany ve? Ny fahafatesana aloha dia tsy hafa fa zotra-piainana ara-dalàna eo amin'ny olona. Hiafaran'ny fiainana izany. Voajanahary io. Azo ampitoviana lenta ny fahafatesana sy ny fahanterana. Samy tsy misy azo idivirana izy roa ireo. Ny fahafatesana dia fialan'ny aina sady fahataperan'ny andro iainana no fodiana ho vovoka ihany koa.
rehefa maty ny olona dia misy zavatra mialo ao aminy toy ny saina fanahy. Matoa antsoina hoe fodimandry ny fahafatesana dia milaza zany fa misy torimaso ao. Ka ahoana ary pastera no efa maty ry tsy bay nefa mbola tonga ty ihany manan-kentan'ny olombelona? Ahoana ny amin'ny feo ao tohatra jereo reny nanjohan'ny lisy reny? Azo lazaina ve zany fa hoe taitra amin'ny torimasona izy? Mahareta kely ianao anaka fa mbola ho avy amin'izany ihany aho, fa toizako ny fanazavako. Ny fahafatesana arak'izay voalazako teo aloha dia torimaso mampiadana sy manala sasatra. Misy finoana raiky tapisaka ao amin'ny malagasy dia ny fieverana fa mandehandeha eny rehetra eny ny fanahany maty na ihany koa mankany ambondrombe. Finoana efa ela be zany. Raha tadidinareo ny tantaran'i Madagasikara na dia Andrenampoinimerina aza teo amin'ny taona 1990 dia nanafatra an'le dama zanany ary nilaza fa tsy andao azy lavitra akory izy fa hitsinjo azy eny ambony eny. Raha azoko tsara zany pastera, io finoana io dia amafisin'ny avelo na ny amboroa na ny lolo, niangatra sy ny matotoa. Izany tokoa. Saingy zany finoana zany dia tsy tonga ho azy ary amaivanina amin'ny hoe finonom-poana. Maro amin'ireny finoana tsy mety maty ireny no nipoitra avy amin'ny zavatra natrehina sy hita maso na niatra tamin'ny tenany. Izay angamba ilay voalazan-drazily tao amin'ny delirany talohan'ny elany aina. Ny azoko ambara aminareo dia zao. Eny tompoko. Tsy misy mahalala ny marina fa tsy Andriamanitra irery ihany, fa izay azo ambara kosa dia ity. Misy asan'ny Satana amin'ny fisehon-javatra tahaka izay manjo anareo. Miezaka mandrakariva mantsy Satana amitaka ny olona amin'ny zavatra rehetra ka tsy tokony hiaina. Ireo milaza azy ho tsindrin-javatra manao atsarana, ny mpitsikidy, ny mpanandro sy ny sisa sika. Indrindra sika kristianina. Fa maninona ny mampatahotra amin'ny fahafatesana ka manjary ohatran'ny fahadiran'ovana ny olona rehefa ho faty pastera? Tsy tokony hampatahotra nitsy ny fahafatesana satria tsy ny fahafatesana akory ny manan-kery, fa ny mampanan-kery azy dia noho izy noraisin'ny Satana ho fitaovana ampahorian'ny olona. Izay ny mahatonga ny fahafatesana ho mahatahotra. Ary ahoana kosa ny amin'ny fitsanganana maty lazain'ny Baiboly pastera? Raha ny hevitry ny Baiboly no ambara dia fanalana sarona ireo lainga sy fitaka afafin'ny Satana mikasika ny fahafatesana, ny fitsanganana maty, indrindra fa ny fitsanganan'i Kristy izay anitsangana tamin'ny maty. Kristy rery ve zany naharesy ny fahafatesana? Voalazanao Ramatora zay. Ny fandresena ny fahafatesana dia ny fanafoanana ny tahotra sy ny oro manoloana ny fahafatesana. Raha dika amin'ny teny hafa, ny fandresena ny fahafatesana dia fanekena ny lalana sy drafitra voafaritr'Andriamanitra ahafen'ny maha-olona ny olona araka ny nahariana azy zany. Mihoatra noho izany aza, ny fahafatesana tsy manan-kery dia lasa lalana makany amin'Andriamanitra. Ary zany nahalobavany apôstôly Paoly ka nahasahiana ny teny fa ny fahafatesana no ahazoko tombony. Raha azoko tsara zany ny fanazavana nomenao pastera dia tsy tokony hatahorana akory ny matotoso ny firongony. Zany hoe ilay eno mandehandeha any atohatra amin'ny andro alina sy ilay ohatran'ny manan-kentany lisy dia Satana izay tompony ry tsy bay mpanao mazia ary miezaka mampitahotra azy mianaka isan-kalina izao. Marina zany anaka. So ihany fa mahafiorina ny finoana reo mianaka raha matora azay sy lisy, fa ratsy zany dia ahoana pastera? Aza be fanahina ohatr' izany fa mahereza mivavaka raha vao mitady andavo ny tahotra.
de izao koa ny vy moa zany efa nampiasainareo daholo ka tsy titsony zay azo atao fa le boaty kely kosa raha matora zay na zay zavatra hafa nalainareo de oka mihitsy hodorantsika. Tsy mbola nijereny akory eny pastera zay ao anatiny fa mbola voasaika hitady hevitra zay ny amana azy fa mafy be le izy kanjo insure ny zavatra reny. Vao maika tsara zany ary amy sisa moa aza maka ny tsy any teny intsony de tsy any ro tsy any telo intsony pastera ohatra ny efa maivana be zany sady tamin'ireny teny rehetra nataonao teo reny tsy manan-kery amiko intsony raha zay tahotra ny olo-maty any naza koa azy natolotry ny asem radio nareo teo etraketraky ny fanahy etraketraky ny fanahy. Tantara indray miseho nisoratan'ny pasteur Rahary Andrinandrasana. Novelomin'ny Louise Ravelsoa sy Faniry Antarnivo. Niaraka tamin'ny Nofy, Solofo José sy Christophe Rabiarimanana. Nandray feo Onja. Nana Tontosa, Solofo José.